Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fagaravantsika riavako tratra ity alatsinainy faraka ambin'ny folo ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra hoantsika riavako malala ity alatsinainy ity araka ny fandaharan'ny sampana sekoly Alahady Fizan'ny Tsaramasina araka ny matetika valo ambin'ny folo, matetika valo ambin'ny folo, andininy faha dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roapolo ihany. Matetika valo ambin'ny folo, andininy faha dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roapolo. Raha manoto aminao ny rahalahinao dia mankanesany aminy ka rehefa mitokana ianareo dia aseho azy ny fahadisoany. Raha menanao izy dia fahazonao ny rahalahinao. Raha tsy menanao kosa izy dia ento miaraka aminao ny olona iray na roa mba voarona mafy avokoa ny teny rehetra amin'ny teny vavolombelona roa na telo. Raha tsy mety menanao dia ambarao amin'ny fiangonana. Raha tsy mety men'ny fiangonana koa izy dia aoka ataonao tahaka ny jejolisy sy ny mpamory ity. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Alazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka hangataka izany dia ho azony avy amin'izay izany any an-danitra izany. Fa na iza miambony amin'ny telo minarako dia io foana. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Isika eo anivon'ny namantsika, eo anivon'ny mpiarabelona amintsika no asehon'ny Matio eto. Hoe mety misy fotoana ho namantsika manao zavatra tsy mety amintsika, manota amintsika na diso amintsika. Hoy Jesosy eto. Tsy hoe tsika akory ny diso amin'ny namantsika satria raha itsika ny diso amin'ny namantsika dia sanatrian'izany dia tokony haitsika ny mialatsiny, haitsika ny mifona, haitsika ny mamitram-pihavanana. Raha ohatra ka isika no diso amin'ny namantsika ary tsy dia tena tokony matetika koa no isika diso amin'ny namantsika. Noho izany ny olana eto dia izao tsy isika diso amin'ny namantsika fa raha itsika manao diso fahadisoana amin'ny namantsika dia efa mazava ho azy izany. Mahay mifona aminy isika, mahay mialatsiny aminy isika raha isika diso aminy. Ary tsy voatery ho diso rahateo akory ny kristiana satria mahatandry teny, fa raha sanatria misy izao. Fa eto dia ny olana dia izao, ny namantsika ny diso amintsika. Namantsika mihitsy ny diso amintsika. Dia raha diso amintsika ny namantsika, misy zavatra nataony izany ho tsy nety, tsy nanara-dalàna, tsy nanaraka ny maha olombelona, tsy nanaraka ny maha kristianina, dia inona no ataontsika manoloana ny namantsika diso amintsika, ny namantsika manao tsy mety amintsika, ho jerena fotsiny ve? Avela fotsiny amin'izao ve? Dia hoy Jesosy hoe raha manota aminao izy dia mankanesa ny aminy ianao. Dia teneniny tokana izy izany hoe misy fotoana atontsika ny namantsika, tsy hoe izy akory no andrasantsika anatona, fa isika no manatona. Ary rehefa manatona isika dia manatona mangingina, tsy manatona mampitabataba na manatona miresaka mba hiteraka korontana fa hoy Jesosy eto manao hoe mitokana ianareo. Rehefa miteny hoe mitokana ao amin'ny saotra masina dia milaza eo afovoany Andriamanitra. Rehefa miteny hoe fitokanana dia milaza hoe eo Andriamanitra. Tahaka an'i Jesosy nitokam-bavaka. Noho izany dia rehefa tsapanao fa diso aminao ny namanao dia izao tsy zakanao ilay izy, tsy mety aminao ilay izy, dia mila manatona azy ianao dia mitokana ianareo. Izany hoe miataka, miara-mivavaka ary dia miresaka ampirahalahiana. Satria mitokana ianareo dia eo Jesosy, satria mivavaka ianareo dia eo Jesosy, araka io tenin'ny Jesosy io hoe lazaiko aminareo fa na aiza no iangonana roa na telo aminarako dia eo foana. Noho izany raha mitokana ianareo dia eo foana Jesosy. Io Jesosy manatrika ny zavatra rehetra. Ary dia asehonao amin'ny namanao, hoy Jesosy eto ny fahadisoana. Asehonao zany. Ilay teny hoe aseho dia tsy ambara, tsy izay loatra. Tsy konono, tsy izay loatra. Fa aseho izany hoe ataovy toy ny hita maso, ataovy maharesy lahatra ny zavatra lazainao aminy. Fa tsy hoe miresaka aminy ianao nefa ny zavatra resahanao aminy, zavatra konono, zavatra tsy mitombina, zavatra reta tsy taria, zavatra tsy marina, tsy izay. Fa asehoy
dika le aseo de zao ataovy hitany ataovy azony tsapaitanana ataovy misy profo mihitsy ara lay fahadisoana nataon'lay namanao tsy hoe avela fotsiny am'izao vitany hoe resadresaka tsotra fotsiny fa tena asehoy elektro ny teny grika eto elektro na koa hoe eleko zay le izy amy teny grika le teny hoe asehoy le teny hoe asehoy a ity teny hoe eleko ty a dia milaza zavatra rona telo itsika teo hoe le manaprofo lay maneho lay mandresy lahatra ary mety anana endrika fitsarana mihitsy ara izy rehefa miresaka ianareo hoe tena mahafitsarana azy de zao mety miresaka nareo milalàna nareo milavavy nareo menadana nareo mianaka hoe tetony nampalahelo tsy zakako ny nataonao mafy tamiko le izy zany hoe tena mila miresaka asehonao miresaka amin'ny fo mahitsy hoe tsy zakako ny nataonao dia fa ny eleko koa dia tsy milaza an'izay fotsiny fa milaza nefany fanehoana zavatra anankiray mba fitenenana zany teny atao mba hahitsy mba hanitsina zavatra teny atao mba hamererana zavatra arakanao izy amy tokony ho izy zany hoe raha miteny hoe asehoy zany de zao milaza teny fananarana milaza teny fanitsina miteny fanasitranana koa azy zay le hoe asehoy rehefa ohatra zany ka tsapanao hoe diso aminao ny namanao de tonga ianao miresaka manazava fa le diniky fanaovana dia na le resadresaka ifanaovana tsy miafara amina ady na ratrakory fa mifafara kosa amina fanasitrananao ny tenanao fanasitrananao azy mba tsy amerina itsony amin'ny alalan'ny teny fa izao koa ny elekoko dia mety miteny keo hoe tsy fanitsina mihitsy na karazan-drazana hoe mety ho famaizana ve zany fa tsy famaizana ho amin'ny famaizana kory fa famaizana ho fanitsina zany hoe tsy fananarana fotsiny fa tena mety ho fanamboarana mihitsy na fanitsina amina zavatra mafimafy kokoa jesosy eny dia mametraka atsika hoe zava-dehibe ny fifandraisana amy namana zava-dehibe ny fifandraisany mino ary mety maratra ianao am'izay mety ataony ny rahalanao raha maratra ianao misy zavatra tsy mety ataony rahalanao aminao de zao ny miresaka ny mety miresaka aminy mivantana tsy hoe manao kifosafosary na miresaka ry fa ny miresaka mba ahafahana mifananatra ahafahana mifanampy ahafahana mifanasitra dia miresaka satria ny mpianakavin'ny finoana de afaka miresaka tsara fa eto dia ozy so manao hoe ka zao nke mety tsy ho azonao mihitsy indray le olona mety tsy anaiky izy ziriziry izy za nge tsy diso za nge tsy zany za nge nao nge ny tena zao ndre mety miala izy de ozy so manao hoe mety ho mitsara olona anankiray vavolombelona tsy vavolombelona le zava-mitranga fa vavolombelona ny tenenanao fa tsy netiny nataony taminao dia mila vavolombelona lay vavolombelona eo zay ambaran'i Jesoa dia vavolombelona zay mahatoky zay mahatonga le teny hoe ho voaorona mafy tsara ny teny rehetra vavolombelona mahatoky zany tsy hoe dika le maheo an'lay vavolombelona tsy vavolombelona hoe miteny ihany ianao fa vavolombelona afaka miaraka manitsy sy miaraka mananatra mba ho fanasitranana lay olona maratra ary indrindra ho fanitsinako zay diso fa mety tsy anaiky ny vavolombelona ihany izy io Jesoa satria mety ho mafy ny fony manamariteny izy dia eo Jesosy nanetitra misy kokoa manao hoe atsoy mihitsy ara ny fiangonana zany hoe entiny eo anatrehan'ny communauté eo anatrehan'lay fiarahan'lay fiombonana lay raharaha zay mety tsy zakanao na hitanao hoe tokony ilana itsy amin'ny ity olona ilay zay olona fantatrao ndrahalanao mazava tsara lahlahy olona mpiara-mivavaka olona mpiara-manompo olona akaiky ny fo mety ho fianakaviana ary dia anariny fiangonana izy ho Jesoa miara-mananatra azy ny fiangonana raha toa ka tsy miova mihitsy izy io Jesoa de zao ataovy tahaka ny jentilisa sy ny mpamorehitra izy eo tsika indray no mieritreritra manao hoe afanenina nge zahy efa afanenina zany efa nataoko daholo ny zavatra rehetra de ataoko ohatsy ny jentilisa sy ny mpamorehetra izy inona moa nataony Jesoa tamin'ny mpamorehetra sy ny jentilisa nariny ve
satria aloha ka mijery maimaiky sika de mety manao hoe zay zany no izy hafanenina ka dia tsy mpiavana tsonytsika tsy ianao tsy mety diso ianao tsy mety manaiky ianao tsy mety manampy tsy milaza marina sy ny sino zany dia ataotry ny jentilisa ianao tsy rarahiny tsy de tena Jesoa tsy ohatrizay loatra tsy zay toetratsika tsy zay toetra zay ny tiany Jesoa ao an-tsaitsika raha miteny izy ataovy toy ny jentilisa sy ny mpamorehitra izy zany hoe atomboy mihitsy hatramin'ny voalohany ny fitohinan'ny filazantsara vereno itohinan'ny filazantsara mihitsy izy aza miantehitra ninina amintsony ianao tahaka ny jentilisa ka misy ny jentilisa nge tsy nanatenana inana inona fa tsy midika hoe hakalaina akory izy Jesoa nge tao atranin'ny mpamorehitra nge matio mpamorehitra nge zaka io zay tsy hoe midika hoe rehefa tsy niainanao izy de avahanao de arinao tsy asianao vidiny tsy zay loatra fa ataovy toy ny jentilisa sy ny mpamorehitra izy zany hoe every toy ny olona mbola hitorinan'ny filazantsara every toy ny olona mbola anaovana asa misiona every toy ny hoe olona tena mbola tsy azonao iankinana mihitsy tsy azonao ianterana mihitsy every toy ny olona tsy azonao antoka ka tsy azonao ametrahana zavatra de manahoana loatra rehefa malala ina moa ny hevim-panahary amin'izany andinitsoatra masina ampianarin'i Jesoa zany voalohany de zao tena zava-dehibe ny fifandraisana zava-dehibe ny fifandraisana sarobidi ny fifandraisan'ny mpirahalahy sy ny mpianakavy ny finoana ka ilana fitandremana ialana ny mora manao tsoakevitra maimaika ialana ny mora mitsara maimaika fa ny zava-dehibe de zao mba tsy hanimba ny fifandraisana de zava-dehibe ny fiaraha-midinika tsy lay fahapoten'lay olona nisy ratsy ianao ny zava-dehibe toy Jesoa fa izy miverina ao amin'ny lalana tsara sy ny lalana marina raha ohatra ka midinika an'lay olona ianao zany ka tsapanao fa tsy nentiny nataony taminao tsy ny anameloka azy ny mahamaika hanapotika azy ny mahamaika fa ny mahamaika anao dia ny iverenana eo amin'ilay lalana marina hanekeny hoe diso izy ka ialany amin'ilay lalana tsy mety hizorany amin'ilay lalana marina rehefa vita zay ka nanaiky anao izy de vita ny ady ho Jesoa tsy tarina tsony ny ady rehefa nanaiky izy fa diso rehefa nanaiky izy fa tsy nentiny nataony taminao zay fotsiny ihany ny tanjona ho Jesoa de azonao ny namanao vita zany ny ady fa raha moa tsy de zay loatra ny hitantsika eo anatin'ny fiarahamonina tsy ataontsika io zava-dehibe io fifandraisana io nahoana moa nataon'ny baiboly ho zava-dehibe ny fifandraisana ka mahasarotiny an'i Jesoa eto ny teny hoe mifampiresana reo rehefa misy mifandratra rehefa misy manana lahelo amin'ny hafa rehefa misy nietraketrahan'ny hafa de zao mifampiresah ianareo ka ianao lay maratra ianao lay voadona ianao lay ketraka no manatona lay olona satria mety tsy ao-tsain'lay olona akory ange hoe nandratra anao lay teny mety tsy ao-tsainy akory mety tsy tadidiny akory izy mety mitatatata be fotsiny fa tsy tadidiny akory ny tenin'izany izy na nanao an'izany izy mety tsy voatery ho tadidiny fa mety ho tadidiny mihitsy koa aza no zany de zao ilaina ny ampahafantarana azy lay tsy nety ao anatin'ny fifaliana ao anatin'ny fanetretena ao anatin'ny fahalemem-panahy ny antony hitenenana azy tsy hanamelohana azy fa ny antony hitenenana azy mba tsy hiverenany lay toetra tsy mendrika intsony na hamerenany zany amin'ny hafa sarotiny amin'ny fifandraisan'ny mpino Jesoa sarotiny amin'ny fifandraisantsika samitsika Jesoa tsika moa am'izao raraka tsika zao efa mibiazina tamin'ny tsy miraharaha olona zany ny fiaina fiarahamonina ankehitriny tsy miraharaha olona ka de ansy velao izy hoany fa namana anke be dehibe ny fianakaviana be dehibe mpiara-miasa be dehibe zany ka moa verinana tsy eo izy raha tsika manana zany toe-tsainy zany fa milohany zany zavatra rehetra zany raha sanatria tena tsy maintsy mbola anariny ianao hanao azo toy ny jentilisa zany hoe tsy hankina amintsony mety tsy amena inona inona satria tsy mahatoky izy ary mety mbola amerina itoron'ny filazantsara tahaka ny nataony Jesoa tamin'ny Zakaïos mba andro Matio mihitsy aza de izao milohany zany rehetra de izao mila mitandrina ny amin'ny fifandraisana isika tandremantsika ny tsy hanafotoana ny hafa tandremantsika ny tsy hanimba ny hafa zay io afatra Jesoa io fa ny hevim-panahy faharoa totsika zava-dehibe lay fifandraisana fa amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo zay vahan'ireo ety ambonin'ny tany de vahana koa ny an-danitra zava-dehibe mihitsy ny famahanao le ny fatoran'lay olona vokatry ny tsy nety nataony taminao aza donoina fa rehefa manao tsy mety amintsika ny namantsika de eo anatrehan'Andriamanitra tsy zavatra maivana zany akory
satria tsika dia mpanompon'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra isika ao anatinao Andriamanitra no zany raha manisy ratsy atsika ny olona manisy ratsy anao ny olona de zao toy ny manisy ratsy an'Andriamanitra izy zay angedy natonga ny Jesosy ny temana hoe zay ataonareo am'ireny madinika ireny satria zay mahatonga ny tompo mandraratsika tsy hiteniteny foana mihitsy amin'ny olona na handratra olona satria maharary an' Jesosy ireny olona ireny namanao no zany de enao koa maharary an' Jesosy ka zay ataon'ny olona aminao de zao sanatria toy ny ataony am' Jesosy satria ianao Jesosy nge ao anatinao Jesosy ao am-ponao no zany dia zava-dehibe lay fahatserovanao zany manao hoe raha ohatra ka manisy ratsy ianao ny olona tsy hainao nge mivoaisy ratsy voalohany fa ny fifandraisana nefa ao am' Jesosy no zany dia mila miresaka ianareo mba hifamela tsy hoe miresaka mba hahatonga lay zavatra iverina am'laony ihany fa miresaka koa mba hahatonga lay olona afaka satria ny famelan-kelo resahanao rehefa miresaka aminao izy ka azonao ndika ny azonao nanaiky ny fahadisoany de afaka izy ary dia zay mahatonga ny tompo hoe mandany ianao mandeha manatona azy mba hanafaka azy zany hoe izy satria izy nandratranao izy ny tsinenao tsy ne taminao izy ny mety ho nanimba ny fiainanao de zao manjary lasa manana alahelo aminy ianao de toy ny manana fatorana izy manana eta mavesatra izy ary mety sahanatona anao mihitsy koa azy izy mety mandositra anao mihitsy ary izy de zao ianao ny manatona ary ny andehananao any de zao mampafantatra aminy ny tsy mety fa izao mamako ny falay fatorana zay tenenin' Jesosy zay vahanareo ty ambony tany de vahanako any an-danitra mamala ifatorana ianao manamaivana le eta mavesatra ianao hoe diso tamiko nge ianao hoe de mifona mampalahelo any zavatra tsy nety nataonao tamiko fa izao rehefa miaiky ianao de miaiky izy de mamely ianao zay nytao amin'ny tompo atsika eto anana famelan-keloka ndraindray tsika ravako malala itsika mpanompoandriamanitra tony de ndraindray matsiaro mafy atao asian'ny olona zavatra mafy ao amin'ny fiainatsika noho ny fandeferana ataotsika noho ny mampino atsika mandefitra de zao ndraindray toy ny ararotony olona toy ny ataotsika hoe ararotiny hafa mihitsy mba hanimba atsika dia ny tokony adorona dia eo afovoantsika Jesosy ny zava-dehibe de ahafahanao mivavaka reny olona mandratra anao reny de resao izy ataony izy aitsio izy mba ho afaka am'lay fatorana mety ho fahatoana fahazaranjatra mety olona mora tezitra olona tsy mahafehivava mety zany angely olona de ny resaka ifanaovanao aminy mamerina azy ao amin'ny lalana tsara mba hahatonga azy ho afaka koa am'izay rehetra mety ho tsy nety nataony taminao ravako malala ny tompo de manao zava-dehibe ny fihavanana sy ny fifankatiavana raha ny fifandraisan'ny mino de am'taonantsika izy mba hitandrina izany mafy ary mitandrina izany amin'ny alalan'ny fifampidiniana mitandrina izany amin'ny alalan'ny fifamelana de ho Jesosy manao hoe rehefa vita zay de ozy raha mifanaiky ianareo fa angataka zavatra amin'ny anarako de ho azonareo zany na amin'inona na amin'inona taon'ny Jesosy le zany ianareo rehefa vita ny dinidinika ho mpiara-mivavaka taon'ny Jesosy ho fiainam-bavaka ny afarahan'ny dinidinikareo fa tsy hoe fiainana ady akory fa rehefa miresaka ianareo de miara-mivavaka de miara-mamaha olana ao anatin'ilay fandeferana manaiky diso izy na eo anatrehanao na eo anatrehan'ny vavolombelona hafa manaiky diso izy de zao miafara amina fiarahana mivavaka miavako engany savanao fa mahasarikaro an'Andriamanitra ny fihavahana sy ny fifankatiavan'ny mpino ka mamaha olana ara-pifandraisana amin'ny alalan'ny resaka amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika ivavakasika tompo misoronao zay no ity herinandro vaovao zay nomenao anay ity ampianaranao anay fa zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny namana sy ny mpiarabelona de mitona anay ianao mba hitandrina amin'ny fifandraisana amin'ny namanay ka tsy maika hifampitsara fa hifanitsy sy hifanampy ary hifampahery ka manoloana ny fahadisoan'ny namanay zay ataony aminay de mitona anay ianao mandefitra mitona anay ianao hifampiresaka mitona anao anay hifanaja de mivavaka ary zay tompo mba ho fifandraisana mahafinaritra ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay amin'ny mpiara-miasa aminay de taio ity tontolo andronay ity sy ity herinandro vaovao zay nomenao anay ity
Herinandro etanay vedanam-po sy fahasoavana. Dia ho kotsapanay fa Andriamanitra tia anay tokoa ianao, miantra sy mamindra fo. Ary mampianatra anay hifankatia, mampianatra anay ahifamela, mampianatra anay hitandrina ny namanay koa, anao izay ahasambatra azy. Dia jereo ny asanay Tompo, jereo ny fikasana tsiray avy amin'ity herinandro ity, ataovy herinandro etanay ny herin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesoa fa afaka mametraka ny fiainanay sy ny namanay, ny fiangonanay, ny tanindrazana eo ambany fahasoavanao izahay. Amen.